zay ny amin'iny fa na dia nahaty kosa aza ny appel manifestation d'intérêt mahakasika ny fitantanana ny tompam-pakaran'ny JIRAMA ao Amandroseza sy ao Volobe dia mbola miteraka resabe ho anivon'ny JIRAMA hatrany moa izany. Anisan'ny naneho hevitra mahakasika azy ity ny mpahay toe-karena iray Andriamatoa Faliery Ramakavelo. Ny olona ny JIRAMA amin'izao fotoana izao ny nalo za mahita hoe tsy tokony ataony privatisation en JIRAMA raha ohatra ka zay ny tanjona amin'ny concession ana service public io. Manomboka mantsy zareo ohatra ny hoe omena concédena amina privé misy resaka production d'électricité. Za mahita manokana hoe tsy dia mety loatra zay ny antony raha ny tantara efa nataony privatisation secteur stratégique, natao privatisation en banque, natao privatisation any énergie, natao privatisation télécommunication. Tsy dia tena mitondra loatra hoe mahatsara ny pouvoir d'achat ny gasy le izy. Au contraire vao maika ohatra nita hoe mialafo foana ny vidiny rehefa privatisé. Zavatra normal be zany satria tsy mitovy mihitsy ny intérêt privé sy ny intérêt public. Raha ohatra ka hoe privatisena izy dia tsy maintsy profit tadiavina voalohany. Raha ohatra raha nationalisena izy dia ny intérêt général tadiavina voalohany. Ny zavatra mila tandremana fotsiny dia tsy tonga amin'ny piège hoe rehefa fanjakana no mitantana orinasa dia ohatrany hoe atao tsy tena atao sérieusement le izy. Dia ny zavatra tokony atao zany amiko dia tena hoe tokony fanjakana foana ny tantana ny JIRAMA fa tena atao hoe fitantanana mandeha amin'ny ara-dalàna ary tena mila atao tsara tantana. Mino fa betsaka ny gasy afaka tena manao tsara tantana ny JIRAMA. Misy miteny hoe efa betsaka loatra ny dette ny JIRAMA dia tokony privatisena, tsy dia marina loatra zany. Meko exemple nareo Alstom, nisy fotoana Alstom efa presque faillite, saika ny varotana pour un franc symbolique. Fa rehefa nisy olona tena nahay ny tantana ny Alstom, zao Alstom tena hoe azo atao hoe orinasa tena matanjaka be any France satria nisy olona nahay ny tantana afaka ny redressena azy. Dia za zany mahita mihitsy hoe raha ny misy karazany roa fanaovana valorisation en entreprise. Ny voalohany valorisation atao hoe patrimonial, jerena zany ny actif dia tenena hoe zao ny valeur ny entreprise io. Raha zay ny atao amin'ny JIRAMA dia fantatra tokoa hoe un franc symbolique sisa ny valeur ny JIRAMA satria be loatra ny perte. Fa misy fomba faharoa ary zay ny tena fomba fanaovana valorisation d'entreprise amin'izao fotoana izao dia ny atao hoe discount cash flow na hoe actualisation des revenus futurs. Car rehefa zay actualisation des revenus futurs zay ny raisiny dia miteny aminareo fa tena lafo be mihitsy JIRAMA ary tena afaka tena mbola mampiditra vola be tabe amin'ny fanjakana malagasy. Fa mila fotsiny izy hoe mila miinvestir amina ohatrany hoe énergie renouvelable, amina énergie moramora kokoa, ny charge mila ampidinina etc. Fomba fitantanana entreprise normale zany dia mino fa tokony tena afaka mandeha tsara mihitsy entreprise io. Indrindra moa fa izy manana monopole ny énergie eto Madagasikara. Entreprise manana monopole zany tokony mandeha. Entreprise tatra concurrence anetiny hoe tsy compétitive intsony dia rezy fa raha eny entreprise manana monopole tena tokony andeha tsisy mihitsy tokony afahity entreprise manana monopole tsy misy naray donc zany rehefa tena tsara tantany orinasa io tokony mandeha ary za mahita mihitsy hoe tena tsy tokony atao mihitsy ny privatisation. Fomba be dia be mihitsy ny fomba azo atao apaka iredressena ny JIRAMA.